fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina no mandroso am'tokatrano misy atsika ndray am'ty anio ity naizanaiza no ahitanao an'izao fandaharana izao de miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo omba atsika mianakavy ane Andriamanitra ivavaka isika raha eo misaotra betsaka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy via Nazareta amin'ny afahako mamoaka ny hevitra indray avy eo amin'ny soratra masina tosiky ny fananao masina famonjena ny vahoaka malagasy rehetra mandray an'ity fandaharana ity naizanaiza nao vina amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoko miarabantsika salama tsara tsy tratry ny aretina Covid-19 na dia nandalo teto amin'ny faritra misy atsika aza izany aretina izany ny tsara ho fantatra ifampizarana voalohany alohan'ny resadresantsika ny zavatra tokony ho ampitaina eto androany de ny tatitra mba hoetiko amitsika eto tamin'ny fivoriana nampiatsony CCO ny mpitondra fivavahana teto Mahajanga satria ny alarobia ariva dia nampiantso ny mpitondra fivavahana teto Mahajanga ry zareo tao amin'ny CCO misy noho ny solitenam-panjakana tao de nisy ihany koa ny solitena avy amin'izareo mpiasa ny fahasalamana samy tao daholy de ny zavatra ny fampiresahana tao de ny fanamafisana ny atao hoe geste barrière anisan'izany ny fanaovana arovava voalohany indrindra za moa eto tsy misy olona akaikiko eto tsy misy olona manodididina eto de tsy hitako zay antony anaovako an'izany eto le izy koa tsy atao fombafomba fotsiny fa rehefa miaraka mivory amin'ny olona misy olona maromaro eo akaikinao dia tsara foana manao an'le arovava indrindra fa rehefa hiditra ao anatin'ny trano fivavahana dia tsy maintsy atao ny arovava hatramin'ny arorona mihitsy zany masika moa ny filaza azy efa masika satria hatramin'ny orona zany dia mitampona daholy zay zany zavatra anankiray notsinirina mafy tamin'ny fivoriana ny arahana tao amin'ny CCO de ny anankiray fanasana tanana amin'ny savony na amina gel hydroalcoolique tsy maintsy atao izany zavatra izany fahatelo de fanajana ny elanelana ray metatra io zany dia natao ho tanterahana eto Mahajanga eto ho fanamafisana ny fiarovana ny ainy malagasy ka raha misy zany mpitondra fivavahana tsy niaraka taminay nanatrika listo de efa mampita amitsika rahalahy mampita amitsika ranabavy fa zany ny zavatra nataotao zany no nivorina tao dia hoarahantsika izany toromarika izany mba afahantsika mifampiaro zava-dehibe ny finoana zava-dehibe ny fampiasantsika ny anaran'i Jesosy fa misy ihany koa nefa ny marefo tsy voatery manana zay finoana izay de ilaina foana ihany koa ny fahendrenany amin'ny fifampiarovana izany manaraka izany ho an'ny fiangonana fanany voninahitra manokana dia nanapa-kevitra izahay nanamboatra arovava ka raha sendra misy amonjy ny fivoriam-bavaka ao amin'ny asabotsy ao amin'ny maison de la culture manomboka amin'ny fitoro maraina ny fivoriana ka tsy manana an'io arovava io ianao dia azonay omena mahimaimpona fa ho androany io izahay nanamboatra an'izany arovava izany satria zavatra tsotra kely ane ny manamboatra an'izy io tsy de mila financement loatra ny fanamboarana an'izy io
tsy vola amina miliara no ilaina, tsy vola amapolo tapitrisa no ilaina fa zavatra tsika olona tahin'Andriamanitra, tsika olona afaka mba mihetsika de mba manamboatra de zaraina mahay mampoana ho an'ny fiangonana de raha mba misy koa moa afaka manao an'izany any amin'ny fiangonana maro samihafa any dia tsara kokoa mba tsy miandry fitondram-panjakana matsy tsika ny hoe angataka tsy nangataka riva amin'ny mahafiangonana tsika de natao fahazavana isika raha ny marina ny fiangonana ny tokony hanampy ny fitondram-panjakana fa tsy ny fitondram-panjakana ny natao hanampy ny fiangonana satria ny fiangonana no fahazavana amin'izao andro iainantsika zao aizina manarina ny tany aizy pitana manarina ny firenena mitotongana ny toe-kareniny izao tontolo izao ny firenena maneran-tany mihitsy no mitotongana ny firenena fa ny fiangonana amin'izay mitsangana misy zavatra azo ny fiangonana hietsehana ka zay resaka arovava zany tokony mbola vita ny fiangonana izany amin'ny anaran'i Jesosy ka raha sendra tsy manana ianao arovava dia azo mena maimaimpona ianao amin'ny fotoana io dia apremy tsara fa mbola iny ihany no entinao amin'ny manaraka sasana fotsiny araka ireny toromarika mivoaka amin'ny radio sy télé irena fa raha manana kosa ianao de mitondra ihany fa raha sendra tsy manana ianao aza mijanona ao an-trano amin'ny fotoana io fa tongava sabotsy amin'ny fito maraina maison de la culture fa omena maimaimpona ianao omena ihany koa le zanakao kely iny satria izay nanamboatra ho ana zazakely nanamboatra ihany koa ho an'ny olon-dehibe zay ngambany azo fampizarana alohan'ny idirantsika eo anatin'izay fandarana izay de misaotra ny tompon'andraikitra tao amin'ny CCO misaotra ny mpiara-miasa rehetra mpiasan'ny fahasalamana izay tsy nisorona fa dia nampiatso any mpitondra fivavahana mba ahafahanay mandray andraikitra ihany koa amin'ny fiarovana ny ainy malagasy tatsika mianakavy Andriamanitra zay no ela ny zavatra horisantsika androany dia momba ny fiangonana nanao ahoana ny fiangonana tamin'ny voalohany ary manao ahoana ny fiangonana amin'izao vaninandro iainantsika zao zao vaninandro iainantsika zao ny antsoina hoe andro farany ka misy ny atao hoe fiangonana voalohany de misy ny atao hoe fiangonana ny andro farany ny fiangonana voalohany amin'ny teny baiko de antsoina hoe église primitive ny zava-nisy tany amin'ny fiangonana voalohany ry havana de toy izao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10 de ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo de milaza manao hoe ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany akibony reniny ka tsy afaka namindra izy naharehan'i Paoly nitory-teny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanampinoana ositranina io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao dia ny antsambontsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana wow ny zavatra nisy tamin'ny fiangonana voalohany ry havana dia fantatra tamin'ny hery ny fiangonana voalohany fantatra tamin'ny hery io no nampiavaka ny fiangonana io no nanaitra ny olona tamin'ny fiangonana ary io no natonga ny fiangonana nalaza io no natonga ny olona avy any amin'ny toerana maro samihafa zay lavitry ny toeram-pivavahana nandeha nanantona ny fiangonana no io herin'Andriamanitra io no io herin'Andriamanitra io marina fa tamin'ny fotoan'androny talohany nanombohan'i Jesosy ny asa fanompony dia nisy ny atao hoe antoko ny fariseo de misy ihany koa ny atao hoe mpanora-dalàna ireo mpanora-dalàna ireo dia mpahay lalàna Mosesy mpampianatra ny lalàn'i Mosesy ny fariseo ndray dia toko-pivavahana izay tia fivavahana fa resaka fomba ny fivavahana izareo sady sy voavonjy ny fanahy olona tsy sitrana ny aretin'ny olona tsy mampanantena fanafahana tsy mampanantena fitahina tsy mampanantena famonjena fa dia karazana fomba
no iainan'izy ireo. Ohatry ny hoe riba no iainan'izy ireo. Ohatra, rehefa hiditra am-piangonana dia tsy maintsy manasa tanana. Hafa le fanasana tanana amin'ny savony amin'izao io. Fa manasa tanana, misy fomba fanasana jiosy tanana alohan'ny hiditra ao anatina trano fivavahana. Fomba ohatra zany. Any amin'ny fanahany any feno loto, feno fahotany. Fa ety ivelany ety misy fomba. Ohatra, rehefa tonga ny andro sabata dia tsy mahazo mandeha tongotra mihoatra ny 2 kilometatra. Manomboka ny zoma hariva dia tsy mahazo manao na inona na inona. Zoma hariva maty masoandro satria manomboka ny sabata amin'izay fotoana izay. Mandra-pahatonga ny sabotsy maty masoandro. Karazana fomba ohatra zay no entiny miaina. Fa tsy manova fiainan'ny olona le fivavahana. Fa rehefa tonga Jesosy dia napiavaka an Jesosy tompoko dia ilay herin'Andriamanitra tao anatiny sy ny fampianarany miaraka amina fahefana sy ositra manova avy hatrany ny toe-tsain'ny olona ary manova ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny. Tsaroko tamin'izany fotoana izany, indray sabata tao Kapernaomy. Rehefa nitsangana i Jesosy nampianatra ny tenin'Andriamanitra dia niavaka ny fomba nitondran'i Jesosy ny fampianarany. Ny fariseo rehefa miresaka dia lahateny, ohatry ny hoe mikabary. Miaraka amina teny fahendrena marevaka maro samihafa. Fa maro ihany koa ny matory eo am-pianona ny kabary ny fariseo. Maro no restory eo am-pitoria-teny. Fa rehefa nitsangana i Jesosy nampianatra dia miaraka amina feo mahery, miaraka amina fahefana. Misy hery mivoaka avy any amin'ny teny hoentiny, avy any anatin'i Jesosy any misy hery mivoaka. Eo am-pianona toriteny misy olona tonga dia mikika mafy. Dia misy zavatra miteny any anatin'ny olona any. Aninona ty sahady anao? Ry zanak'Andriamanitra, fantatray fa ianao ilay masin'Andriamanitra, ianao ilay Kristy. Avy ampahory anay alohan'ny fotoana ve ianao? Zany ny feo mivoaka avy any anatin'ny olona. Taitra daholo ny tao anaty trano fivavahana. Fa ahoana zao? Taitra. Ny mpitondra fivavahana moa dia efa tsy nahazoazo sady. Ny fariseo, ny mpanoradalàna tonga dia tsy nahazoazo amin'izay zavatra izay hoe fa inona indray ary ty. Fa ny sasany iray faly, sasany taitra, sasany tonga saina hoe lehilahy manahoana ity. Toa misy hery mivoaka avy any ambavany. Toa misy fahefana ny teniny. Miaraka amina pouvoir izy. Hoy hoe miaraka amina pouvoir izy. Zany Jesosy zany ane miaraka amina pouvoir. Miaraka amina herin'Andriamanitra, miaraka amina fahefana. Fa tsy arakaraka le fahafantarantsika azy. Averika an Jesosy zany misy pouvoir, fahefana avy amin'Andriamanitra, miaraka amina hery avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa nanao ny asa nandrana azy izy, tsy nandeha tamina fomba tsotsotra, fa miaraka amin'io pouvoir io fahefana io, miaraka amin'io hery io. Dia hoy Jesosy tamin'ilay olona nikikika, raha ny marina tamin'ilay zavatra ny teny tany anatin'ny olona. Mangina ianao izy Jesosy, mivoam tonga dia nitsotra tahaka ny maty ilay olona nefa tsy naratra. Taitra ilay olona hoe lehilahy manahoana ity. Fa amin'ny fahefana sy amin'ny teniny ihany no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka miala ao anatin'ny olona izany. Zany ny zava-nisy tamin'ny fotoan'androny, tamin'ny androny Jesosy, izany no zava-misy. Na ilika i Jesosy no io hery io, na ilika i Jesosy no io pouvoir io, na ilika i Jesosy no io fanovam-piainana io. Ary tamin'izany fotoana izany rehefa nandeha mitety ny tanàna sy ny vohatra i Jesosy, nitory ny filazantsara, nisy mpianatra 12 no fidiny ho apôstôly niaraka taminy.
dia zao ny zavatra hitany nahanitra ny vahoaka, marary ny vahoaka, taizana aretina ny olona, marefo ny aretina, marefo ny fahantrana. Dia hoy Jesosy, honena mahita an'ireto olona ireto izy, ontsa ny foko mahita an'ireto olona ireto, zany hoe ny tena mpitondra fivavahana dia ontsa mahita ny fiainam-bahoaka. Zany ny tena mpitondra fivavahana, ontsa mahita olona marary, ontsa mahita olona sahirana. Izany no mahatonga azy mampianatra ny olona hiala ao amin'ny fahasairanana, ary zany no mahatonga azy mitady ny herin'Andriamanitra, mampiasa ny fahefan'Andriamanitra hanasitrana ny vahoaka, satria honena izy manoloana ireo vahoaka sahirana ireo. Zany no tena mpitondra fivavahana. Ontsa izy, honena izy, dia hozy izy hoe nampahantraina ozy ireto olona ireto, tsy hoe nahanitra fa nampahantraina, tahaka ny ondro tsy misy mpianatra. Ny dikan'izany tompoko, raha tena nisy mpiandry tokoa ireto vahoaka ireto, raha tena nisy mpiandry ireto ondry ireto, dia tsy toy izao, fa afaka tao amin'ny fahantrana izy, afaka tamin'ny aretina izy, afaka tamin'ny fahasairanana izy, afaka tamin'ireo rofona izy. Dia inona no nataon'i Jesosy izy ianao? Nomeny fahefana, na hoe nomeny pouvoir ny apôstôly 12 manoloana ny aretina mahazo ny olona, manoloana ny rofo mahazo ny olona, manoloana ny fahantrany olona, satria misy amina fahantrana, fahasairanana, na fijaliana, na trosa, na korotam-piainana, demoniany ao ambadika le izy, ka tsy possible mihitsy olona io ho afaka na ho tafavoaka, na homena vola firy tapitrisa, na ho toanana, na homena famatsim-bola isam-bolana, na atao inona, ratsy ny demoniany aloha no avoaka amin'ilay fahefana nomen'ny tompo. Zany ny zava-misy tamin'ny andron' Jesosy. Pouvoir no nomeny, fahefana no nomeny, amoaka demonia, hanasitrana ny marary. Teto zao ny apôstôly Paoly dia anisany olony fiangonana voalohany église primitive, dia miaraka amin'ny fahefana io izy. Nisy lehilahy narary, na lemtongotra hatrany akibony reniny, tsy afaka namindra mihitsy, tsy afaka mikisaka mihitsy. Fa rehefa nitory teny Paoly dia nilaza mihitsy hoe niteniko sy nitory teniko izy izy, dia tsy avy amin'ny fahendrena mahataona, tsy avy amina fahendrena mampiaka, mahay mandahateny zany olona zany, iza loatra ny nanoratra ny kabariny iny, tsy zany, taiza loatra ny nanakatra kabary, tsy zay, fa taiza ny nazahony an'izany, fa iza miteny zany, tsy zay, fa niteniko sy nitory teniko, tsy avy amin'ny fahendrena mahataona, fa avy amin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Zany hoe misy fanahy maneho zavatra any anatiny, ary misy herin'Andriamanitra miaraka aminy rehefa miteny izy. Dia rehefa nitory teny Paoly, tena nanomboka nisy finoana ny tsimoka tany anatin'ity lehilahy ity, dia nijery an'ny Paoly izy. Dia rehefa nibanjin'ny Paoly mafy, dia tazan'ny Paoly eny amin'ny masony, fa misy finoana ny ositranina ny ao anatin'io lehilahy io. Zany ny tompoko ny mahatonga antsika mila tonga ao anaty fiangonana mihitsy, mba hanre toriteny, hiampitany ilay hery avy amina toriteny. Tsy ampy ilay mangatabavaka telefona, tsy ampy ilay mangatabavaka amina message, tsy ampy ny mangatabavaka any amina message privé na Facebook, tsy ampy ilay miteny mba sevoentiny pasteranareo amabavaka koa ny zao, tsy ampy zany. Fa isika mihitsy mila tonga any amin'ny trano fivavahana, mila maheno toriteny, mifanatrika amin'ny mpitoriteny, maheno toriteny, dia hiampitanin-javatra ianao ao anatin'io toriteny io, misy hery mamangy anao ao anatin'io toriteny io, misy fanamasina miasany aminao ao anatin'io toriteny io. Dia eo ampianoana toriteny, afaka isy transfert any aminao any, afaka isy zavatra mifindra any aminao any, afaka isy finoana miforona ao anatinao any, ary finoana io amin'izay rehefa avy eo no etsehana, io no manova zavatra eo amin'ny fiainanao, fa tsy ampy le hoe
za anao mandefa message amin'ny pasteur io fa za sahirana mihitsy amin'ny fiainako. Za laozany olona foana rehefa mifankatia amin'ny olona. Tsy mety afatrosa, tsy ampy zany. Tsy ampy le pasteur andohalika ivavaka anao any amin'ny mangingina any kanefa ianao tsy maheno toriteny. Ny fisainanao tsy voaova tamin'ny alalan'ny toriteny. Fa ity lehilahy ity rehefa nahaino an'i Paul ny toriteny. Andiny fa 7 Asain'ny apôstôly 14:9 izy naharian'i Paul ny toriteny ary Paul no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana ny ositranina io. Teo ampianona toriteny izy dia niforona ny finoany. Teo noeo nale mitongotra hatrany ankibon'ny mamany. Ny omalin'iny izy mbola tsy nieritreritry hoe hitsangana ara-pitso. Maraina nio izy mbola tsy nieritreritry hoe hitsangana androany atoandro. Fa tampotampoka teo eo mpianona toriteny. Dia nisy zavatra ny forona tao anatiny. Raha zany noho izy possible ho tafatsangana amin'izao fahalemeko zao. Possible ny ho sitrana amin'izao aretiko zao. Possible ny hiova ny fiainako. Eo no eo. Tsy ampoizinao ny fotoana manginan'Andriamanitra anao ry havana. Tongava ny ampiangonana, tongava ny anaty trano fivavahana, fa any ianao no mahita fiovana. Any Andriamanitra ny mamangy anao, any Andriamanitra ny manova ny zava-misy, any an-tranon'Andriamanitra, any amin'ny toeram-pivavahana. Amin'izao fotoan'izao misy natao hoe laboratoire mobile. Amin'ity resaka Covid-19 ity, any Tamatave zao misy natao hoe laboratoire mobile. Any olona ny tiliana manoloana ny valanaretina zay misy. Efa misy laboratoire mandehandeha karakarana ny olona. Fa misy koa amin'izao fotoan'izao église mobile. Any an-tany Masady izy alahady. Sabotsy izy hitanao eny maison de la culture. Efa manantona anao mihitsy izy amin'izao fotoan'izao. La église mobile. Mba hikarakaranao. Tongava manantona. Tongava ao amin'ny maison de la culture anao ny sabotsy zao. Omena hiaro vava ianao. Izahay no miantoka ny savony sy ny rano. Anasana tanana eny ambavady. Omena hiaro vava hoentina mody ianao. Raha mbola mila kadao ianao dia mbola omena ihany koa. Mba ahitanao soa. Mba atsapanao an'izany hoe hierina Andriamanitra miasa izany dia anampy ianao izahay. Fa tsy ampy le mijanona ao an-trano. Be dehibe no nivoadovoady mihitsy hoe raha tapitra ity confinement ity. Hiditra ampiangonana amin'izay efa somary novana ary izy ity. Aiza le fanapahan-kevitra teo iny. Any anaty fiangonana ianao no mahatsapa zavatra. Ka ny fiangonana voalohany miaraka amina hery. Arak'izao hitantsika zao. Ary Paul amin'ny 10 dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Ny mahazatra antsika dia toriteny milamindama, maivamaivana, kalkalma, malefadefaka, somary mitandritandrina loatra ny raha anafotoana ny mpino. Fa ny mpitoriteny tato anatin'ny Baiboly raha hita raha tena nydiniako tsara. Amin'ny feo mahery izy milaza zavatra. Amin'ny feo mahery izy mamoaka déclaration amin'ny aretina mahazo ny olona. Amin'ny feo mahery izy no manome fanambarana hiditra any anatin'ny sain'ny olona sy ny fanahy olona. Inaindray misy zavatra vaovao tsy dia fahitanao toy ny heverinao hoe tsy mety zao tsy zao. Kanefa raha ny fiangonana voalohany no jerentsika na ny église primitive jereo tsara. Amin'ny feo mahery ny apôstôly manambara ny afatra. Ary amin'ny feo mahery ny apôstôly mandidy sy mamoaka ireo karazana aretina sy démonia mamatotra ny olona. Ny tsangana ny malema ary ny antsambontsambotra teony eo. Ry havana, tsotsotra ny trano fivavahana tamin'izany fotoan'izany. Saingy misy hery mahery vaika sy teny fanambarana avy amin'ny fanahy masina, avy ao amin'ny soratra masina, manova fiainan'ny olona, mampifankatia ny olona, manasitrana ny aretin'ny olona, manova ny fiainany amin'ny andavanandro. Fa ny fiangonana ety amin'ny andro farany lasa ny endrika ivelany no tena tsara tarehy. Voajerenao ivelany dia tsara tarehy. Ao anatiny mirentirenty. Fa tsy tazanao tsony ilay herin'Andriamanitra. Tsy tazanao tsony ilay toriteny mahery vaika manome aina ny fanahy olona. Tsy dia tazanao loatra hoe io misy olona sitrana ao anaty fivoriam-bavaka. Tsy dia tazanao loatra hoe io misy malemy mitsangana. Tsy dia tazanao firy ao anatin'ny toriteny misy devolo mikika miala ao anatin'ny olona milaza hoe may izahay ary tsy verina ato anatin'ity olona ity tsony. Zao ny fotoana hirecuperena ny herin'Andriamanitra eo.
baiboly dia milaza indro ny aizina manarona ny tany, aizi-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisahan Jehova, aminao ny sehoan'ny vionany, ny firenena ozy manantona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famira-pirata ny fipisahanao. Amin'izao aizina manarona ny tany izao ry havana, zao ny fotoana ilana ny oerin'Andriamanitra io indray. Io oerin'Andriamanitra io no nanenjena ny fiangonana voalohany. Io oerin'Andriamanitra io no nandroana ny fiangonana voalohany. Fa io oerin'Andriamanitra io indray amin'izao fotoana izao no hitadiavana ny fiangonany andro farany. Ary io oerin'Andriamanitra io no anatonana ny fiangonany andro farany. Raha io oerin'Andriamanitra io no natonga ny fiangonana voalohany voailika teny amin'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonina, fa ity herin'Andriamanitra ity indray no mahatonga ny fiangonana mahita fity sy fampitadiava ny fiarahamonina. Firifiry ao amin'ny maison de la culture, ao anaty toriteny, kista miala, fibroma manjavona, ireo olona tsy mety nahazazatra amin'izay manomboka misaza miforona ao anatin'ny kibony, aoriana ny fanarahany ny fivoriam-bavaka, manomboka faly indray ilay malahelo, manomboka sitrana ny ratra ampony olona tsy nety sitrana, no fitahany namany, no fitahany mpiara-miasa taminy, no fitahany olona niaraka tamin'ny tany aloha tany, manomboka sitrana ny fony, tratra ny toriteny. Ry havana malala, ny herin'Andriamanitra nanoliana ny fiangonana voalohany. Fa zao vanim-potoana vaovao iainantsika zao, satria zao ny atao hoe vanim-potoana vaovao, azadino fa ity Covid-19 ity teteza mita ity. Satria misy ny atao hoe saison na vanim-potoana. Zareo fa miova mihitsy ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana zao. Tratran'ity valana retina Covid-19 ity. Teteza mita mankany amina vanim-potoana vaovao izao. Vanim-potoana ny fahazavana ny fiangonana, zao ny fotoana ilana ny fiangonana, zao ny fotoana itodiana any amin'ny fiangonana, saingy raha itodika any amin'ny fiangonana ny olona ka zavatra tsotsotra no hitany dia diso fanantenana ihany ny olona, reratsaina ihany ny olona, fa tokony ahita zavatra hafitsika ao anaty fiangonana, zavatra tsy fahita amin'ny fiainana andavanandro, zavatra tsy fanre amin'ny fiainana andavanandro, zany no tokony ho re ao anaty fiangonana amin'izao fotoana zao. Io herin'Andriamanitra io no natonga ny fiangonana voalohany voailika, fa la herin'Andriamanitra kosa amin'izao vanim-potoana vaovao, vanim-potoana ny fahazavana zao, no mahatonga ny fiangonana ifampitadiavana, no mahatonga ny fiangonana mahita fity, no mahatonga ny fiangonana atony ny olona. Ka eto am-pamaranana, za manasatsika ny sabotsy izao amin'ny fitora maraina manomboka amin'ny foaza maraina, tsy tokony olana mihitsy zany manatratra fotoam-bavaka amin'ny fito zany. Eo ny olantsika indraindray manko amin'ny fito ve, maninona raha mivalo, maninona raha misivy. Za zao pasteur Isidore Andrianirina, za dia manao sport, mikotrana maraina indraindray, indrindra fa rehefa anao fotoam-bavaka fidirana indroa reny satria mampareraka vatana ihany lay mijoro miteny amin'ny feo mahery sady mandroaka devoly, mandritra ny tsy fatotry adiny firy, dia mila matanjaka ny vatana. Amin'ny efatra sasany maraina dia miazakazaka eny amin'ny bord. Fa za mahita misy olona amin'ny efatra maraina efa tonga any, misy olona aza amin'ny telo sasany maraina efa tonga any, miazakazaka mavita amin'ny fo maraina ny olona, miazakazaka. Misy taona zay avy any an-tendrombohitra indraindray, amin'ny efatra maraina zay mandalo eny amin'ny arabeny, mahita mpivarotena mijorojoro, mavita amin'ny fo maraina, mavita hoe efa toandro vao mody. Fa rehefa andeha hivavakintsika dia kamo fo maraina, rehefa andeha hivavakintsika dia ohatrany hoe zavatra mavesatra be amintsika zany. Rehefa andeha hikotrana mavita ny olona, rehefa andeha hanao ny asany mavita ny olona. Amin'ny efatra maraina, amin'ny telo maraina no mahita olona mamoaka bajaj andeha hiasa, fa rehefa hivavaka mihitsy ohatrany hoe mavesatra amin'ny olona, zany no mahatonga ny olona tsy mahita zavatra, tsy mahita herin'Andriamanitra, tsy matsapa le fahasoavan'Andriamanitra, maneny tananao ary havana, manetsika anao avy eto amin'ity fahita lavitra ity. Mifoaza maraina, andao ho tonga amin'ny fito maraina sika mianakavy amin'ny maison de la culture amin'ny sabotsy zao, fa hoetsetsika ny herin'Andriamanitra. Amina ordinateur e amin'ny unité centrale misy signe boribory kely izay, dia misy tsipika eo afovoany, manomboka eo ambony
atao vol le boribory de misy soratra hoe power ndikany power dia hery rehefa tsy afaka manao ninina amin'ny ordinateur io ianao raha tsy tsindrinao aloha iny power iny rehefa tsindrinao iny vo afaka miasa ao anatin'le ordinateur ianao vo afaka mijery ny zavatra ao anatina clé USB ianao vo afaka mijery ny zavatra ao anatin'ny disque local ianao vo afaka mijery ny zavatra any amin'ny système ianao vo afaka mijery zavatra any amina disque dur externe mety ampidirinao ao ianao vo afaka miasa ianao fa raha tsy tsindrinao ny power tsy misy dikany io ordinateur io fa haingon-trano io de tahaka zany ny fiainantsika mila power mila herin'Andriamanitra aktivena na tsindrina iasa eo amin'ny fiainantsika vo afaka hita fahazavantsika amin'izao aizina manarina ny tany izao sarotra ange zao fiainan'izao ry havana miamafy ange ny zava-misy amin'izao fotoana izao miamfanenjika ny olona miamfankahala ny olona miamfanaratsy ny olona vidim-piainana miamidangana mifanararoatra ny olona amin'izao fotoana izao fanararoatra ny olona ka raha amin'izao ve ianao mbola hiantehitra amin'ny fahaizanao ihany mbola hiantehitra amin'ny herintsandronao ihany ve ianao resaka bokonozatra ve ny anteheranao amin'izao fiainana sarotra izao ny fianaranao ihany ve no anteheranao amin'izao firy ny tapidalan-kale amin'izao firy ny tapidalan-kale amin'izao na ny fianarana aza ny programme ny fampianarana mikorondana amin'izao fotoana izao firy ny asa mikatona amin'izao fotoana izao firy ny zavatra tsy mandeha amin'izao fotoana izao ny toe-karen'ny firenena rehetra maneran'ny tany mitotongana amin'izao fotoana izao de amin'izao ve ianao de tsy mbola hitodika amin'Andriamanitra ihany amin'izao ve nareo mianakavy ato an-trano de mbola hijanona ao an-trano ihany amin'io sabotsy ho avy eo andao sika anantona ny herin'Andriamanitra andao sika anantona ny herin'Andriamanitra io andramo ange raha lasianabava andramo ange zay zao mahita an'izany vo omaly zay nanao fivoriam-bavaka tany amin'ny fiangonana fanainy voninahitra any tany Masady olona malemy ny tongony tao anatina fotoana lavalava efa nitsaboana tamin'ny toeram-pitsaboana ny nanana fanafody fa tsy nanova ninina tsy ratsy akory ny fitsaboana fa kosa tsy nanova n'le zava-nisy nahazo an'ilay lehilahy anankiray ny teto olona ny olazaina fa mahay zavatra vo maika nalemy fa efa manomboka hirava ny fivoriana omaly ao anatin'ny fotoana hanetsehana ny herin'Andriamanitra satria etsehnany hoe no niditra ao anatin'ny fivoriam-bavaka izy sy ny fianakaviany avy any tonga de nikika izy rehefa tonga tao de nanantona niaraka amina microcasque rehefa tonga teo de nandidy tamin'ny feo mahery izy ianao enina ozy Isaia de nitonony ny anarany inona ny tanjonao amin'ity lehilahy ty ampalemy azy ahoana no hitsabonao zavatra ohatry zany farmasia izany misy fanafody manala an'izany profesora iza no nianatra momba ny fanalana an'izany zavatra enina mampalemy azy izany mpanao massage aiza no afaka manala an'izany zavatra enina mampalemy azy izany fa rehefa no ditena tamin'ny feo mahery dia nietsika ireo zavatra ireo niala nandao anazy ireo zavatra ireo de nasaina nitsangana sy namindra teo anatrehan'ny fiangonana de niorakoraka ny fiangonana teo imaso ny olona rehetra tao an-tany Masady tao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra izany zavatra izany nasaina nandorana ny ody zay nitsaboana azy nasaina nandorana ary nomena torohevitra izy no raisina manokana nankadrena mba afany anompo an'Andriamanitra tsara zany lay fahazavana mila atonina amin'izao andro iainantsika zao ovina ianao vao ho tapa-kevitra raha tsy ho tapa-kevitra amin'izao ianao de ovina ary ianao vao ho tapa-kevitra iandro fotoana manahoana ianao ary ianao zay efa mahalalaka ny emitra niala tamin'ny finoana anderery ny ray ve ianao niaraka tamin'i Jesosy azy ianao nisy fotoana sahirana hisaraka aminy ve ianao vao ahita mangirana tsy mino an'izany ry havana amaranako azy de zao andramo ny herin'Andriamanitra amin'ny sabotsy io misy fotoana amin'ny alahady any tany Masady miditra amin'ny 7 sy miditra amin'ny 9 azonao atao ny tonga any tany Masady amin'ny fiangonana FV any tany Masady 20 metatra miala amin'ny bazary afaka tonga ianao
tsy maninona raha tonga ianao aminao fa ity sabotsy ty no resahako aminao andramo raha nasoanao de toizo fa raha hitanao moa hoe tsy mety aminao atao ahoana moa fa mba efa hoe naneo ihany zay an'Andriamanitra naneo zay ny herin'Andriamanitra fa miankina aminao le izy za nefa mino fa raha tena nandrana ianao raha nisy restaurant anankiray ny sakafoananao ka rehefa tonga tao ianao voaray tsara madio ny toerana tsara ny sakafo ahoana moa ny tsy verenanao amin'ny manaraka tsy mila entanina ianao miverena indray fa ianao misy azy ilaza amin'ny namanao hoe ary misy toerana tsara ka zavatra tsotra ny resahako aminao sabotsy manome fotoananao amin'ny fito maraina amin'ny maison de la culture ny fitombavaka amin'ny 12 vao mijanona ahafahanao manamboatra ny programanao tsara tsy zavatra vonjevonjena io ka hijery lera isaky ny mihetsika fa azonao vonoina mihitsy aloha ny programanao amin'ny tapany maraina andao sika hanantona an'io herin'Andriamanitra io Salamo 5:4 dia milaza manao hoe mitadiavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany io ny fotoana ionanao amin'ny herin'Andriamanitra fa ny fiangonana voalohany fantatra tamin'ny herin'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny andro farany ny tena fiangonana dia fantatra ihany koa amin'ny herin'Andriamanitra fa ny zavatra mampalahelo ny ety ivelony mirentirenty ny ao anatiny mirentirenty fa la hery nataony ny olona tamin'ny voalohany tsy hita intsony zay ny mahatonga ny olona leo fivavahana ary raha sendra mahita hery miasa ny olona toy ny heverin'ny olona fa tsy herin'Andriamanitra fa devoly io izy satria efa nazahatra azy hatramin'izay ny fiangonana tsy ahitana hery miasa te ilaza aminao fa tsy miova ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy raha eo mankasitraka tamin'ny nafahako napita ny teninao sy ny herinao tamin'ity fahita lavitra ity averiko any aminao ireriny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen averiko manasa tanana amin'ny savony amin'ny fitombavaka amin'ny sabotsy maison de la culture any amin'ny vavahady apitany ozième ny miditra amin'ny fitirana amin'ny banja toalaza dia misy rano eo anasana ny tanatsika mitondra arivava raha sendra tsy manana ianao nanomana zay omenanao maimaimpona fa tsy averina aminay intsony rehefa tonga anaty fivoriam-bavaka raha misy seza anankiray efa misy olona eo dia avelao isy seza anankiray banga eo anilanao dia eo anilan'ilay anankiray banga ianao no mipetraka zany hoe eo afovoany olona anankiroa misy seza anankiray tsy asiana olona mba hialana amin'ilay pito-drora mety hipitika na dia misy aza ny arivava izany zay no fandaminana ao anatin'ny fivoriam-bavaka samio tahin'Andriamanitra daholy pasteur Isidore Andrenerina niaraka taminao teto androany mpanomponao sady mpanompon'i Jesosy Kristy tompo veloma tompoko fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy ianao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fa na ny voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrenerina fifandraisana 033 40 324 74 fa na ny voninahitra